Tenyandriamanitra izay atovitra antsika isaka ny alahady iainany ankohonana iainany kristiana rehetra angatahako sika madika ny baibolintsika Exodus toko 7:20 andeniny voalohany ihany. Exodus toko 7:20 andeniny voalohany ihany. Vakitsika ny ran'i Jesosy zany. Aza manangatsao foana, aza mifandray tanana amin'ny ratsy fanahy vavolombelona mampidi-doza. Aza manangatsao foana, aza mifandray tanana amin'ny ratsy fanahy vavolombelona mampidi-doza. Misy zavatsoa izay natolotr'Andriamanitra ho an'ny namantsika tia ny arovana. Eo ny aina ka ilazan'Andriamanitra hoe aza mamono olona. Eo ny fananana ka ilazan'Andriamanitra hoe aza mangalatra. Fa eo ihany koa ny laza tsarany ka ilazan'Andriamanitra hoe aza manendrikendrika namanao. Io monambara ihany koa amin'ny teny hafa hoe aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka namanao. Men'Andriamanitra fitiavana isika. Ary izany fitiavana izany dia asehontsika amin'ny fihetsika, asehontsika amin'ny teny, asehontsika amin'ny asa. Dia manambara ny teny eto hoe aza manangatsao foana. Raha zavatra hitanao fa tsy mari-pototra, aoka tsy ambaranao amin'ny hafa. Ary raha toa ka tsy hitondra soa ihany koa ny hafa, aleo tsy ambara. Lotera raha manazava an'ilay hoe aza manendrikendrika namanao, dia izy hoe isika dia tokony tsy halaky hanameloka ny namantsika fa ny nalatsiny azy. Zany hoe raha sanatria aza ka marina ny eritreritrao, tsy anjaranao no laza zany amin'ny hafa. Indrindraindrindra moa hoe zavatra tsy marina no ambarantsika amin'ny hafa, tena tsy araka sitrapon'Andriamanitra zany, satria manimba ny zavatsoa izay natolotr'Andriamanitra ho an'ny namantsika isika. Ranona hono izao ny toetran'izy iny, ranona hono manao an'izao. Ny fomba filazan'ny sasany azy moa rehefa te hanao azo masimasina kokoa izy teny hoe misy zavatra tantaraiko anao mba hoentinao ambavaka. Ten'Andriamanitra anjarantsika androany iainantsika ankohona kristianina dia ny hoe aza manangatsao foana, aza fandray tanana amin'ny ratsy fanahy ho vavolombelona mampidi-doza. Mampidi-doza zany satria manimba ny lazasoa ny hafa. Mampidi-doza zany satria manimba ny fifandraisanao aminy ihany koa. Mampidi-doza zany satria manimba ny fifandraisan'ilay olona amin'ny hafa ihany koa. Dia raisintsika amin'ny fitiavana izay afatra fohy izay.